Vary sy menaka ary paty macaroni ireo natolotry ny filohan'ny fikambanana mpivarotra FPTM Nosy Zato Atsinanana, ireo mpivarotra misa 300 mpikambana ao aminy. Ho fiatrehana amin'ny fety no antony tolotra, nefa ihany koa fiotazana ny vokatra, hoy ny fanazavana, noho izy ireo nanao latsakemboka 400 ariary nandritra ny 3 volana itsinjovana ny andro fety toy izao. In-telo isan-taona no misy ny tolotra, nefa tsy mahasakana amin'ny hetsika hafa izany, hoy ny filohan'ny fikambanana. Ezaka atao amin'ny taona vaovao io ihany koa ny ananan'ireo mpivarotra rehetra karatra mampivarotra ara-dalàna ary amiraina amin'ny fanaovana latsakemboka toy izao ny fandoavana amin'ny vidin'izany. 700 n'ireo mpivarotra eny Nosy Zato Atsinanana no efa tafiditra amin'ny ara-dalàna, toy ny délégué ny tsena. Dia amin'ny fahatongavan'ny fetin'ny asaramanitra izao atsika ho fiarabanany taona dia manolotra fanomezana ho an'ny mpivarotra ny délégué amin'ny mpivarotra amin'ny alalan'ny association FPTM tsena Nosy Zato. Ny zavatra nozarainay zany dia name vary zay dia name menaka dia macaroni mba hanao amin'ny mpivarotra fety. Ny fizarana amin'ireo zany dia eo amin'ny 300 sy 400 isa. Misy ihany ny sivana satria ny antony dia amin'ny latsakemboka 400 isan'andro izy io nandritra ny 3 volana. Isan-taona zany ny mpivarotra dia manao hetsika toy izao, ohatra ny 26 juin dia ny faran'ny taona. Ireo no hanaovan'ny mpivarotra hetsika eto miaraka amin'ny délégué amin'ny tsena Nosy Zato. Ny mpivarotra eto amin'ny tsena Nosy Zato dia manana batsa avokoa, izany hoe avy amin'ny alalan'ny commune miditra amin'ilay hoe mpivarotra maty aminy. Ao aorianan'izao hetsika izao indray zany zahay dia miditra amin'ny resaka batsa indray, izany hoe angonina amin'ny alalan'ny 400 isan'andro ny vidina batsa 75 000 francs.